Roarivo sy eninalina sy roahetsy taona ny varina farany Madagasikara nandritra ny taona 4 sy roarivo. Manodidina ny roarivo sy eninalina sy roahetsy taona ny vary nafarana sy naparitaka teny antsena manerana ny nosy tamin'ny taona 4 sy roarivo iny. Marina fa nidina io tarehy marika io raha hoarina ny tamin'ny taona 3 sy roarivo izay tafiakatra hatrany amin'ny 4 sy roalina sy efatretsy taona raha araka ny tarehy marika navoaka ny fadinjeranana. Anisan'ny tsara ho fantatra moa izay ka izany indrindra no antony ilazana an'izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra aza adinona ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety ary izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Inona ny vaovao any Mahajanga, inona ny zava-misy any antoerana ary inona ny zava-nitranga. Mahajanga, lehilahy miisa roa no tratehaka tao anatin'ny magasin orinasa Komama teo ampangalarana gazoil 8,700 litatra efa voatsinjara tao anatin'ny bidon 20 litatra miisa 7,70. Gazoil saika havoaka antsokosoko ny aliny alahady sy febroary lasa teo. Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny komandin'ny brigadiny gendarmerie misahana ny sisin-dranomasina sy ny seranantsambo ao Mahajanga dia efa hatramin'ny alina ireo mpiasan' io orinasa io no niafina tao anatin'ny ilay magasin misy ny tombontsolika. Tsy maintsy natao andromaso ny alina tontolo hatramin'ny maraina nefa ilay toerana voanovahana ary tratra tao izy roa lahy tokony tamin'ny 5 ora maraina teo miaraka amin'ireo gazoil marobe. Natao famitorana ary natolotra amin'ny fampanohavana izy ireo. Izany moa ny vaovanisy tany Mahajanga, izany ny zavatra nitranga tany Mahajanga koa dia zaraiko foana aminareo rehetra. Fa ity anankiray ity kosa dia any Chine sy mikasika ireo Sinoa. Tsy mazoto manambady ny Sinoa, ny hena be ny mariazy nisy tany Chine ny taona 4 sy roarivo. Aleo ny tanora Sinoa miasa sy mampanankarena ny tenany toy izay manorina ny tokantrano. Miaya araka izany ny fanjakana fa hisy fiantraikany amin'ny toekarena izao toe-javatra izao satria ihena ny zaza ateraka dia ihena manaraka izany ihany koa ny mpiasa. Izany ny ihany amin'ny firenena mandroso fa mifanohitra amin'izay kosa ny amin'ny firenena mahantra. Ny amin'ny firenena mahantra moa dia ahena ny zaza ateraka ary entanina ny olona rehetra mba hanao ny fandrindram-piterahana sy hanao ny fanabeazanaizana. Ampanaovina ny fisany zaza mba tsy ho terateraka fahatany fa ny any amin'ny firenena mandroso kosa dia matahotra izy ireo satria ihena ny fiterahana ary ihena araka izany koa ny mpiasa. Hiresaka mikasika ny filoham-pirenenan'i Madagasikara moa isika sy ny hafatra izay nomeny ny Andro Omaly. Iraisany izao tontolo izao ny fitandrona ny maha-olona rehefa mamolavola sy manatanteraka tetikasa fampandrosoana. Ny fitsinjovana ny olona sy ny maha-olona izay anisan'ny andro lehibe mandrafitra ny politika ankapobean'ny fitondrana malagasy hoy izy. Noho izany moa hoy ity filoham-pirenenan'i Madagasikara ity dia fisaorana sy fankasitrahana no atolotra ny filohan'ny Emiraty Arabes Unis sy iza moa izany fa Mohamed bin. Izany moa ny hafatra sy ny teny izay nambaran'ny Andro Omaly izay hita tao anatin'ny pejiny koa dia mahafaly anay ny mizara izany aminareo rehetra. Hiresaka mikasika lalatina indray isika sy ny hafatra izay nosoratan'ny Andro Omaly. Ny vondrona iparana hoe Union des Pro Andry Rajoelina dia niaraka nanao fampelezan-kevitra taminay tao anatin'ny vondrona antoko politika Armada tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ary mbola miaradia hatramin'izao. Ary tamin'ity soratra izay nosoratany ity ramatoa ity no nilazany hoe isorako ny solotenan'izy ireo tonga ny fampiarahaba noho ny taona vaovao sy ny fandraisana ny andraikitra vaovao ary manamafy ny fiarahana politika ao anatin'ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny fitondrana misy ankehitriny. Resaka mikasika ny nalavo ny kolonely Ratsimandrava Resara indray isika. Tsy magaga moa raha mitamberina matetika ny filazana momba any
ity Ratsy Mandrava ity tato ato satria anatin'ny vanim-potoana fahatsiarovana azy tanteraka moa isika ny tamin'ireny herinandro ireny. 1 febroary 2017 2 febroary 2024 fahatsiarovana ny fahadimampolo taona nahalavon'ny kolonel Ratsy Mandrava. 50 taona no nahalavo ny filoham-panjakana teo aloha. Toy ny fanao isan-taona moa dia nisy ny lanonam-pahatsiarovana sy fametrahana fehezam-boninkazo tanterahan' ireo mpitandro filaminana malagasy sy ny olo manan-kaja maro teo Ambohijatovo ambony izay toerana nahalavo azy. Ho an'ny izany andro ny 1 febroary 2024 izany dia isan'ny ireo tonga nanome voninahitra izany fotoam-pahatsiarovana izany ny filohan'ny antirimiera andoholona Andriamatoa Jeneraly Ravalomanana Richard. Marina fa ny taona 2024 fonombola komandiny CRGN Antananarivo ny filohan'ny antirimiera andoholona ankehitriny dia nandray fanapahan-kevitra nanentana ny tompon'andraikitra tao amin'ny zandarmeria mba hanao fahatsiarovana manokana ny kolonel Richard Ratsy Mandrava. Fahadimy amin'ny 30 taona nitifirana azy moa tamin'izany fotoana izany. Ny antony dia manamboninahitra zandary filoham-panjakana tamin'ny fotoana namonoana azy ary olo-manga ny firenena i kolonel Ratsy Mandrava Richard ka tokony hirehareha ny zandary rehetra nanana azy. Ny jeneraly Ravalomanana Richard raha teo moa dia tena anisan'ny nankafy an'ny kolonel Ratsy Mandrava Richard sy ny capitaine de corvette Ratsiraka Didier tamin'ny fahatanorany ka nahatonga azy ny safidy ho miaramila rehefa lehibe. Raha tsy ahivina fohifohy ihany koa dia ny kolonel Ratsy Mandrava Richard no manamboninahitra malagasy voalohany komandiny zandarmeria am-pirenena. Fony mbola ministry ny atitany ny tenany ka nandalo krizy politika goavana ny firenena tamin'ny taona 2017 dia tsy nisalasala izy nandray ny fahefana izay nomeny Jeneraly Ramanantsoa azy ny 5 febroary 2017 mba hanavotana ny firenena. Rehefa nandray ny fahefana nomeny Jeneraly Ramanantsoa azy moa i kolonel Richard Ratsy Mandrava dia tamin'izany fotoana izany no nanehoany tamin'ny tany amandanitra ilay teny feno herim-po izay manao hoe tsy miamboha adidy aho mon général. Marina ihany koa fa nomena galona General de brigade moa izy taorian'ny nahalavoany. Izany moa ny mikasika ny kolonel Richard Ratsy Mandrava raha fintinina fofo ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Koa dia anisan'ny tena raikitra ampony malagasy mandrika ankehitriny moa ity filoham-panjakana ity ary tsy ho adinona mandrakizay satria dia tena anisany nametraka tantara goavana ary nametraka tantara izay tsy haikosehina ka tsy ho adinona mandrakizay. Zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia fisaorana fankatelemana atolotra ianareo rehetra na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana foana ianareo mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato. Zay fa tsy maintsy hametra beloma izay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.